Ny filoham-pirenena teo aloha dia ao anatin'ny fanenjehana anisan'ny fikasana hanenjehana azy noho ny raharaha izay mitranga teto amin'ny firenena. Anisan'izany fanombohana mbola maro sy ny fanaparam-pahefana maro fampiasan-toloam-panjakana. Fantatsika anefa fa ny article 131 jusqu'à 134 Constitution dia milaza fa ny haute cour de justice no ahafahana manenjika ny filoha na dia tsy tiana izay zavatra rehetrarehetra izay dia tsy maintsy manjary lalàna na dia tsika tsara anazy faran'izay na tondran'anazy faran'izay misy volany hafa arrivé ka rehefa ohatra anao procédure ivelatra dia jerentsika ny lalàna dikan'izay sazo atao ny anao tsara izay procédure izay ka tsy maintsy izay misaisira ny cour de justice fitsarana amin'ny ministère fitsarana anazy nefa tsara ka misaisira ny haute cour de justice dia izay no nanaovana fiara-miasa tamin'ny GNZ nanaovana ny nanampiana zareo hanao rédaction amin'ny fitoriana ary nanampiana zareo hametraka izany fitoriana izany teny amin'ny HCC tsara mamirana zany fa ny équipe juridique tao aminay no nanao izay fitoriana izay nentin'ny GNZ maro fiara-miasa amin'ny tamonareo ihany koa ary nampiro azy ireo ny procédure marary naterina teny anivon'ny HCC zany tamin'ny session ordinaire tamin'ny volana décembre teny amin'ny assemblée nationale nanantena izahay hoe hisy session extraordinaire tamin'ny janvier kanefa tsy misy izany ny session extraordinaire teo saingy sujet anankiroa fotsiny no prévu tamin'izany dia ny PGE sy ny enregistrement rétroactif de licence ny teny moa amin'ny assemblée nationale amin'ny volana mai no andeha ny session ordinaire ka amin'izay no tokony andeha koa izay mise en accusation Aliandra Rajoelina izay raha sitraponay zany efa tamin'ny décembre no nandeha izay mise en accusation izay fa saingy no ny antso tsy taminay fa ao amin'ny assemblée nationale izay nisy pitipitiny ihany koa ahafahany zareo handray an'izany dia ny fananganana commission d'enquête mikasika ny saisine rehetra izay mahazo moany fanapahan-keviny dia rehefa mitsangana sy matsara izany commission izany izay antenaitsika rehetrarehetra fa hitsangana amin'io session ordinaire n'assemblée nationale io dia misy manantena fa hisy ny mise en accusation rehefa mandeha izay mise en accusation izay dia faly milaza aminareo izay fotoana izay fa tsisy antony tsy ahafahantsika manenjika ny Andry Rajoelina sy manao an'ireo acte judiciaire rehetrarehetra izay atao amin'ny perquisition, saisie, confiscation, blocage de compte, traçage financier ary mandat d'arrêt international fa ny extradition kosa dia avy amin'ny alalan'ny fitsarana raikitra dia amin'ny ankapobeny araka teny am-panolorana ny ministre dia tsy mitsahatra satria izay koa ny androm-pisiny ny amin'ny anampy ny fanjakana amin'ny vahaolana amin'ny tsy fampiana ngovy eto an-tanin'ny republikan'ny Madagasikara. Mazava tsara izy teo raha milafiny minina misy milana eo izay azo avaditsika ho énergie manana an'izany isika eto Madagasikara ry fanilazana atao tsy iverenina angamba. Misy ihany koa ny arina izay hitatsika ao Sakoa dia azontsika atao ary miaraka amin'ny fitondrana mpanjakana amin'izao fotoana izao efa miezaka isika ny mijery ny lalana mifanaraka amin'ny lalàna velo ny amin'ny fitrandrana izany indray dia mbola mafisika ny amin'ny lafiny atao amin'ny ataontsika hoe otrikafo ny amin'ny entona fandrehatra izay voaviny tsy tiana farany teo tany maboka ary na hita maso izay hita tany amin'isy io amin'izao fotoana izao misy groupe ao dia misy entona maina dia narehatra dia mandeha tsiro ohatrany tsiro hitatsika dikan'izany azo atao tsara ny mampiasa azy ary ny ity moa izay fantatsika fa ny menaka mavesatra izay tsy miroro dia ao anatin'izany tsy nilaza ve tamin'ny onisy izay mpitrandraka tao anatin'ny taona nifanesy maromaro dia iverina fa
nandalo lalana samihafa io fanarahana ao Tsimorolo. Teo foana ny amin'nisy nanaramaso azy io everitsika nanomboka hatrany amin'ny taona 2020 nanomboa ny fanarahana tamin'ny soni izay nifanaovana tamin'ny fitondrana malagasy 2020. Tany amin'ny 2020 dia mbola nisy fanaovana soni zany satria miditra tany amin'ny ataontsika hoe plan de développement ny compagnie zay mpitrandraka ao amin'izao fotoana izao nanomezana azy ny alalana amin'ny fitaterana sy ny fivarotana. Izy raha teo dia tereny lalàna tsy maintsy ataontsika hoe manefahana ny tsena anatiny. Ny 2020 ny volana marsa dia tapaka tanteraka ny ataontsika hoe ny famokarana atao amin'ny toerana fa tsy avy amin'ny fanjakana malagasy fa aminazy tena. Eo angamba no tenenitsika hoe zavatra atao hoe daty lehibe ny taona 2020 tany dia niterenany amin'nisy tsy hifanaraka tamin'ny kompania intsony fa ny fanjakana tamin'izany fotoana zany no any navela iresaka tamin'ilay kompania. Fantatsika zavatra nisy teto amin'ny tanin'ny République Madagasikara raha tsy iresaka ny apolo tsy haiko izy iny tsy tadidiko tsara vaintsika savirina mahalala azy tsara zay zava-nisy teto tsy iverenako dia zany rehetrarehetra zany no nahatonga rehefa tonga ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe tsy maintsy satria naverina amin'ny nisy ihany koa ny ahafahana miresaka ny tantan'iny kompania satria adidiny eo amin'nisy zany ary adidin'ilay kompania ny tsy maintsy manao tatitra amin'ny amin'nisy zay didiny lalàna. Dia amin'izao fotoana izao isika nanomboka ny taona faraparan'ny taona 2020 dia nisy tokoa ny fampiresana fa misy ny atao hoe lalana mazava voalazany lalàna zay fampiresana na ataontsika hoe voie réglementaire fampiresana eo amin'nisy sy kompania. Dia eo le nitenenina teo le TCM sy ny MCM amin'ny rapiditra zany dia iresaka ny amin'nisy sy ny kompania satria io no voalazany lalàna ifampiresana. Dia aorinan'izay amin'ny 13 mai isy ny MCM ireo ny mikasika ny ataontsika hoe zany ny volalany andinina ny volalany sy ekeny fanjakana malagasy io no atao hoe voie réglementaire. Dia zay resaka any akoatra any ambadika any dia mahatonga atsika manao an'izao fanambarana izao mba tsy ahantana ny malagasy roa amin'ny telopolo tapitrisy. Tsy midika zany hoe misy tsy fifankazahoana fa mifakazo mifampiresaka tsara ifampiresaka rapitso dia misy zavatra tapaka eo dia izay rehetrarehetra zay no manamarika ny mety mitohiny amin'ny fifanarahana. Ny eo amin'nisy araka n'le teny teo satria ministera ve ministera ny arenakibony tany any na misy ao anatin'io hoe ressource stratégique amin'ny nivon'ny ministera na iveriko hoe tsy misy ny amin'nisy nisy fao dimampolo taona zao ny amin'nisy ary ny lalàna manomehany eo amin'nisy hitantana ny mikasika ny fikaroana ny arena eto Madagasikara dia mbola velona lalàna velona iainana raha tsy manao an'izany fikaroana zany ny amin'nisy dipedy dia manao an'ilay fikaroana ny amin'nisy mikasika ny arena stratégique misy eto amin'ny tanin'ny République Madagasikara na io an-tanety na io an-dranomasina. Manatotosa zany ny ataontsika hoe totakevitra zay misy ato amin'ny amin'nisy amin'izao fotoana izao nanomboka ny taona 790 dia tsy afaka mijanona fotsiny amin'izany isika fa tsy maintsy mandalina dia miara-miasa amin'ireo ataontsika hoe kompania vaventy iraisam-pirenena mivoatra ny teknôlôjia ary ny teknôlôjia mivoatra no ohatratsika hoe mampiaina ny riska amin'ny fitadiavana ny arena na solika na ny entina fandrehatra eto Madagasikara. Noho izany dia tsy maintsy manohy mijery hoe aizany mbola misy
firy eo ambanin'ny tany. Ny olana zay mino aho fa ho mafisiny tale rehefa avy eo a, ny olana eto Madagasikara hatramin'izay zay ilana ny fisiny eo amin'isy aroka mba ny eo amin'isy no anatanteraka azy dia ny amin'ny tsy fahafantarantsika hoe firy marina rehefa teny ombenombelona averin'ny minisitra io hoe firy marina ny isany abetsaka na ny adiry misy amin'ny solika misy eto ny solika sy ny entona eto Madagasikara akoatran'izay voalaza any Tsimororo izay efa fantatsika ny amin'ny ataontsika hoe ny abetsany ao amin'izao fotoan'izao. Noho izany tsy maintsy manao an'ilay fikarohana isika. Fanohizana an'izay fanazavana zay amin'ny lafiny ara-teknika dia eo ihany koa ny ramatoa zay tokony andraikitra ny amin'ny ataontsika hoe DAJP ny amin'ny affaire juridique eto amin'ny minisy dia anazava amintsika hoe azo tapahana ve sa tsy azo tapahana ny fanarana ny amin'ny vokatra moa zany